Teo ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androany tsika hiresaka manokana ny momba ny hoe ny fanahy dia ny teny dia ny soratra. Fanahy sy ny teny ary ny soratra. Matetika afangarontsika indrindrindrindra ny resaka teny sy ny soratra dia hitondra fanazavana keliny amin'izay mba ahafahantsika mijoro tsara sy miorina tsara eo amin'ny tena fahamarinana miivo amin'i Jesosy Kristy. Ny zavatra mila azontsika aloha dia indraindray lasa ampifanoherintsika kristianina ny sola scriptura sy ny solus Christus, izay samy anisan'ny fototra anankiroa zany ny tenenin'ny Lotera. Fa zavatra tsy mifanohatra ireo, zavatra tsy mifanohatra mihitsy zany ireo. Ny zavatra tokony tena mila azo dia ny teny dia ny fanahin'Andriamanitra ny nanoratra azy tao am-pontsika. Izay zany ny atao hoe teny, ny fanahin'Andriamanitra no nanoratra azy tao am-pontsika. Rehefa miresaka tsika hoe Kristy velona ao anaty, Kristy velona ao anaty, ny teny an'izany foana tsika matetika fa indraindray tsy tena azontsika ny tena dikan'ilay hoe Kristy velona ao anaty. Ny tena dikany hoe Kristy velona ao anaty dia zavatra anankiroa. Voalohany indrindra aloha, velona ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra, ilay fanahy izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty, ilay fanahin'Andriamanitra no velona ao anatintsika. Izay zany ny zavatra voalohany, ny dikany hoe Kristy velona ao anaty. Ary ny zavatra faharoa, izay ngeza be fa adino, dia velona sy voasoratra ao anatintsika ny tenin'i Kristy. Misoratra ao am-pon'ny olona ny tenin'i Kristy. Tsy afaka misaraka ny fanahin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Zavatra tsy afaka misaraka ireo. Mbola tsy miresaka soratra mihitsy aloha, tenin'Andriamanitra. Ilay nitenenin'i Jaona hoe tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ilay tenin'Andriamanitra iny no lasa misoratra ao am-pontsika. Zay ny zavatra voalohany. Ary ny faharoa dia hoe ny fanahin'Andriamanitra dia velona ao anatintsika. Ireo zany ny hoe Kristy, ny dikany hoe Kristy velona ao anaty. Tsy mahazo misaraka ireo. Eto amin'izay zavatra tena important mila azo. Io tenin'i Kristy sy fanahin'i Kristy velona ao anatintsika io no hamarin'ny soratra masina. Ary tsy azo avadika izay. Tsy azo avadika izay. Zay zany tena mila azo izay. Tadio tsara fa ny olona rehetra nampanoratin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra, nampanoratin'Andriamanitra ny soratra masina, dia nisoratan'Andriamanitra tao anatiny ny teniny, nomen'Andriamanitra azy ny teniny, ary tamin'ny alalan'izay teny izay nomen'Andriamanitra sy fibitsihany fanahy izay no nahafahany nanoratra ny soratra masina. Izay no izy. Tsy ny soratra masina no misoratra ao anatin'ny fontsika, ny soratra masina dia misoratra ao anaty boky ihany. Fa ny tenin'Andriamanitra no nosoratany fanahy ao anatintsika. Zay zany tena mila mazava izay. Tsy misaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina, zany tsy midika hoe satria efa nisoratan'Andriamanitra ato am-poko ny teniny, napetrak'Andriamanitra atao anatiko ny fanahiny, dia tsy mila intsony mamaky soratra masina. Tsia. Misy mantsy manao lasa manao raccourci dia mandika vilana. Tsy izany mihitsy. Fa misy tenin'ny Jaona miteny hoe tsy mila ampianarin'olona nareo zay izy, fa ny fanahin'Andriamanitra izay ao anatinareo izy ny ampianatra anareo. Ary
jesosy raha teo koa de nyteny a raha ho avy aminareo mpananatra izy ampianatra anareo ny zavatra rehetra izy ary na de ho avy aza ozy izy a de ampahafantariny ianareo. Zany hoe ilay fanan'Andriamanitra zay manoratra ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra zay misoratany fanao anatintsika zany, zay ny tena autorité. Be de be ny lasa mandika vilana ny sola scriptura aloza avekely ny antony nahatonga nge any Lutera nametraka ny hoe sola scriptura ny soratra rery any de satria tam'izany fotoana zany a tamin'ny androny fanitsipivavahana tamin'ny androny Lutera nivoaka tanteraka tam'izay voasoratra ny fiangonana. Tam'izany fotoana zany namidy ny famelan-keloka zay mandovola be ny mahazo ny famelan-keloka nivoaka tanteraka tam'izay voasoratra ny fiangonana de napetraky Lutera ho balizy ho fefy zay hoe sola scriptura zay. Fa zavatra miaraka ary manondro zavatra anankiray avokoa na ny soratra na ny fanahy na ny teny ary Jesosy Kristy daholo no tondron'ireo. Jesosy Kristy avokoa no tondron'ireo. Ozy izy Paoly hoe ny soratra ozy izy mahafaty fa ny fanahy ny mahavelona. De raha ray ampifanoheritsika ray zavatra hoe bon soratra zany mahafaty fa ny fanahy ny mahavelona, tsy zany ny tena tiany Paoly ho tenenina. Tao anatin'ny soratra rehefa tsy nahita ny Jesosy Kristy ny olona, mazava ho azy fa rehefa tsy mahita ny Jesosy Kristy ianao dia tsy maintsy fahafatesana. Rehefa tsy nahita ny Jesosy Kristy ao anatin'ny soratra ny olona de fahafatesana, manameloka ny zavatra hitany ao. Ary zay ny zanak'Israely satria tsy nahita ny Jesosy Kristy izy tao anatin'ny soratra. Fa rehefa tonga kosa ny fanan'Andriamanitra ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. De ilay fanan'Andriamanitra no namelona ny soratra amin'ny alalan'ny fanondrona ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy satria ny fanan'Andriamanitra de tsy manao afa-tsy ny manondro ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Mazava be ny zavatra mbola tenenin' Jesosy ihany koa hoe ho vavolombelona manambara izy ozy izy. Vavolombelona manambara ny Jesosy Kristy ny fanahy masina. Ny soratra de nampanoratona mba hanondro an Jesosy Kristy ary ny teny zay misoratra ao am-potsika de ilay teny fiainana zay manambara ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ihany koa ao anatin'ny fotsika. De zavatra tsy mifanohatra velively zany, zavatra mifameno zany. Ary zay no mahatonga amin'ny teny ny tena zanak'Andriamanitra dia misoratra ao am-pony ny tenin'Andriamanitra, velona ao anatiny fanan'Andriamanitra, ary zany soratra misoratra ao am-pony zany azavain'ny fanahy manome fiainana, ary zany rehefa avy eo no amarinina amin'ny alalan'ny soratra. Tsy vitanao manatanteraka ny soratra raha andeha hamaky an'iny ianao de andeha hanatanteraka ny soratra, tsy vitanao zany. Tsy vitanao amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao ny hatanteraka, lasa resaka moralisme sy zavatra tahaka an'izany a, resaka prinsipa ny Baiboly raha izany no anaovanao azy. Fa ny Baiboly tsy izany. Ny soratra masina dia manondro an Jesosy Kristy irery ihany. Zavatra roa ny zavatra tsindrin'ny soratra masina mazava tsara, ny faharatsian'olombelona sy ny fetran'ny olombelona, zany hoe ny dépravation totale, zay le teneniko foana hoe dépravation totale. Io ny zavatra tondron'ny soratra masina voalohany, ary ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Reo zavatra roa reo no zavatra apetraky ny soratra masina. Ny soratra masina de manondro ny fahotan'ny olona, ary ny atao hoe fahotana dia ny tsy finoana an Jesosy Kristy ny voalohany. Ny fahotana koa dia diso fikendry ny dikany, ary ny zavatra kendrena dia Jesosy Kristy. Dikany hoe ota dia diso fikendry, ary le kendrena dia Jesosy Kristy. Zany hoe rehefa tsy Jesosy Kristy zany ny siblanao de manota foana ianao. De itsika nefa tsy afaka misible an Jesosy Kristy amin'ny herin'ny tenantsika, amin'ilay mahadeprave atsika olombelona, tsy vitatsika zany. Zay no mahatonga ny fanahy masina hoe ny fanahy masina no manondro an Jesosy Kristy, ny fanahy masina ao anatsika no misible an Jesosy Kristy. Zay ny tena dikany. Io fanahy masina io no mifantoka, mampifantoka atsika eo am Jesosy Kristy. Ary izy sy ny teny zay voasoratra ao am-potsika no manambara
an'izay asa-pamonjeny jesosy kristy zay, de miorona eo ambonin'izay asa-pamonjeny jesosy kristy zay na ny teny na ny fanahy ary amariny ny soratra masina, amariny ny soratra masina zany. De izay foana ny problème amina eo amin'ny kristianina satria lasa ampeditsika lay fanahy masina sy ny soratra masina, zavatra tsy afaka hiadinao vinanao viny zany, zavatra tsy mifanohatra nao vinanao viny zany, tsy mifanohitra. Fa mbola averiko tsara ihany ny teny tonga ao am-potsika, apetraky ny fanahy ao am-potsika, lasa fiainana ny tenin'Andriamanitra soratany fanahy masina ao am-potsika ary lasa fiainana, de izay no amarin'ny soratra masina. Tsy afaka mivoaka am'izay ny fiainana kristianina. Raha ny soratra ny terenao ho tanterahanao amin'ny herin'ny tenanao, tsy vitanao zany, tsy vitanao zany. Ary na jereny aty ivelany ohatra ny vitanao ary ny fiatsaram-belatsy izay diso amin'ny ray loza izy ny tenin'Andriamanitra, de diso amin'izy rehetra. Ny nahatanteraka ny soratra de tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany, satria izy nitondrony ny soratra, tondrony ny soratra masina, izy ilay napanoratin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany sy ny mpisorona sy ireo patriarika rehetra taloha. Izy ny nampanoratina, noho izany ny soratra dia tsy manondro afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany sy ny faratsitsika. Zay ny tondrony ao. Raha manokatra baiboly zany ianao ka mahita loana principe de vie na code moral na zavatra ohatran'izany ao anao de akatony aloha, satria tsy ho vitanao zany. Ny fanahin'Andriamanitra ny mahatanteraka an'izany eo aminao, tsisy afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra no afaka mahatanteraka an'izany eo aminao. Ary zay no mahatonga hoe zavatra sarobidy, zany hoe Kristy velona ao anaty. Ho resahantsika kely ao anatin'izany hoe inona aran'izany hoe zavatra tondrony iraisana, tondrona iorena ny soratra ny teny ary ny fanahy masina. Ny zavatra tondrona iorena ny teny ny soratra ary ny fanahy masina de reto zavatra manaraka reto. Voalohany indrindra aloha, veritsika olombelona, mpanototsika olombelona, veritsika ary tsy afaka, tsy manana hery afaka hanatonana an'Andriamanitra tsika, antsana lalina amin'ny mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ary voafatotry ny fahotana ny olombelona, voafatotry ny fahotana ny olombelona. Zay zany tena mila mazava zay, voafatotra. Tsy afaka zany ianao, tsy afaka mihetsika, tsy afaka miala ao anatin'ny fahotana. Zay ny antsoina hoe olona depravé. Tsy misy tsara na de ny kely akory azy ao anatintsika olombelona, tsy misy na ny kely akory azy. Ary zay no mahatonga an'izao tontolo izao mitady vahaolana manafina ny faharatsiana olombelona io, satria fantany na ny olona tsy mino an'Andriamanitra raha nge mahafantatra ihany fa misy faharatsiana zay tsy voafehany ao anatiny ao mahafantatra an'izany na olona tsy mivavaka ary fantany hoe misy faharatsiana atao anatiko zay tsy voafehako, misy faharatsiana atao anatiko zay tsy resiko. Vokatry ny ota, vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra, vokatry ilay fisarahana amin'Andriamanitra, diso vikendry. Ary satria voafatotry zay, ohatry zay ny olona, dia lasa ny olona mamorona masika, ary zay ny antsoina hoe fiatsaram-belatsia, hypocrisie. Mamorona fiatsaram-belatsia ny olona mba hanafenana n'ilay faharatsiana ao anatiny. Mamorona masika, mamorona saritava ny olombelona mba hanaronana an'ilay faharatsiana ao anatiny. De tsika menakavy zany samy olona misaritava avokoa. De rehefa misaritava tsika de mametraka norma standard ny fiarahamonina, hoe zao ny atao hoe
mba azo ekeny eo amin'ny fiarahamonina de mila miezaka manatratra an'izay tsika menakafy de samy misarotaveny de ny sasany rehefa avy eo tapitra ny fetrany de mivoaka eny amin'ny fiarahamonina eny ny faharatsiana tsy hitalany ny olombelona mivoaka eny amin'ny fiarahamonina eny ary io tsy kely tsy lehibe tsy mahantra tsy mpanan-karena tsisy idiran'izany fa itsika olombelona mihitsy no voafatotro ny faharatsiana. Zay zany ny zavatra fototra zay ary ambarany baiboly zany faharatsiana tsy hitalany eo amintsika olombelona zany amarin'ny soratra zany. Ny fanao anatsika de manambara amitsika mampiasa ny conscience atsika ahalalantsika fa ratsy isika. Zay ny asan'ny conscience mampahafantatra atsika ny faharatsitsika. Fa ny problème koa ny conscience ampiasaitsika anamarina tena de anameloha tena anamelohana ny hafa indrindraindrindra ndraindray koa ampiasaitsika ao amin'izany ny conscience fa ny conscience de mampahafantatra atsika ny faharatsitsika. Ampiasainy ny fanamasina ozy izy Jesosy hoe Jesosy rehefa niresaka izy any amin'ny Jaona toko faefatra amby folo ngamba raha tsy diso aho hoe mahatsara anareo ny fialako ozy izy fa raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha ho avy izy ozy izy dia ampiaiky an'izao tontolo izao ny fahotana ny fahamarinana ary ny fitsarana. Inona ny atao hoe fahotana? Ny fahotana ozy izy satria tsy mino ahy izy, tsy afaka mino an'Andriamanitra tsika. Resaka zany tsy afaka mino an'Andriamanitra ianao raha tsy tonga ao anatinao aloha ny fanamasina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay toriana aminao hoe ianao nge ratsy ianao nge voafatotra impiry tsika ny nanao promesse tamin'Andriamanitra hoe za tsy hanao an'izao tsony, za tsy hanao an'izao, za tsy hanao an'izao, vita ve? Tsy manana heriny amin'izany tsika de mety tsaratsara velatsy eny manao masika eny anafenana an'izay faharatsiana zay fa ao amin'i Jesosy Kristy ary manomboka eo amin'izay ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy de tonga olombelona Andriamanitra nanao rasy tonga olombelona zany hoe nisy rasina olombelona vaovao zay Jesosy Kristy no lohany rasina olombelona vaovao ary Jesosy Kristy no tsy mpanota sady tsy mahay manota de rehefa tonga olombelona Jesosy Kristy de nomboany tao amin'ny nofony ny faharatsitsika rehetra. Romanina toko 9 andininy voalohany faharoa sy fahatelo indrindraindrindra fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka endriky ny nofota na nameloka ny ota tao amin'ny nofo. Zay ny tenin'ny mpanoratra ny Hebreo koa ozy izy hoe indro izy izy tena ny namboarinao aho. Tonga olombelona Andriamanitra tahaka atsika ary nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, nanombo ny ota tao amin'ny nofony. Zay ny tena dikan'ny azo fijaliana ndraindray resaresantsika foana izy fa tsy azo tsika koa ny dikany nanombo ny nofo, nanombo ny ota sy ny nofo teo amin'ny azo fijaliana izy. Zay ny zavatra nataony, zay ny zavatra nataony voalohany. Azany mahatonga hoe tsisy fiatsaram-belatsy ao amin'i Kristy satria voaombo ilay faharatsitsika tsy azo takotakonana intsony. Nianjaanja le jiolahy nomboan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana anankiroa nge nianjaanja teo ny faharatsiana ary ny aika izy majiolahy azy ozy izy le anankiray hoe tsika ozy izy ange ozy izy tsy hita zay elony fa itsika ozy izy mendrika atsika ozy izy mahazo atsika mizaka ny vokatry ny nataotsika tsika ary tsy maintsy zay ny varavarana idirana amin'ny fiainana kristiana ny fekenao ny faharatsianao tsy le fahotana tsy le akta fotsiny le akta efa vokatra mantsy le akta rehetrarehetra le hoe mangalatra mandaingy jangajangy mamono olona feno fankalany feno faharatsiany feno felonany reny efa vokatry ny faharatsitsika reny tsy reny ny fototra fa ny fototra de le fisarahana amin'Andriamanitra ary zay fototra fisarahana amin'Andriamanitra zay raha tena azotsika tsara zay ny mamokatra ny fahotana rehetra eo amintsika rehefa diso cible tsika rehefa Jesosy Kristy no ivotsika no centre tsika no cible tsika de mazava ho azy fa tsy maintsy mamokatra fahotantsika mamokatra asan'ny nofo koa izy ny tenin'Andriamanitra. Miariary ny asan'ny nofo any amin'ny Galatiana toko 5 any tamin'ny sainy ao daholo le izy mamokatra an'ireny tsika
ary lay nofo mamokatra ota mihitsy nefany a nonomboan' jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana fa tsy navelantsony anao saritava lay mahajiolahtsika mihitsy nonomboan' jesosy am'izay mijanona ny saritava mijanona ny fihetsaram-belatsia tapitra ny fihetsaram-belatsia omboana ny mpiatsara velatsia zay nge tena dika ny azo fijaliana mpiatsara velatsia no olona omboana eo amin'ny azo fijaliana jiola manafy ny endrika manafina ny faratsiny zay ny olona nomboana teo amin'ny azo fijaliana le jiola fa teo izy voany aiky le jiola teo akaikin' jesosy teo izy voany aiky hoe jiola mendrika no nomboana ary mila tonga am'izay tsika kristiana mila tonga am'izay hoe mendrika no mahavoombo ahy eo amin'ny azo fijaliana zay any kristy jesosy de efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana zay any kristy jesosy de nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana voaombo niaraka tamin'ny kristy teo amin'ny azo fijaliana osy paoly zay partie voalohany zay fotsiny aloha voaombo niaraka tamin'ny kristy teo amin'ny azo fijaliana ndikan'izany de zao ny asa mpamonjeny jesosy voalohany de nanombo ny nofo teo amin'ny azo fijaliana satria ao amin'ny nofo no antsakan'ny ota ary ny lalàna no mampietsika ny ota ny lalàna ny fanondronan'ny ota ozy izy ny tenin'andriamanitra ny lalàna no fanondronan'ny ota aizany misy an'izany lalàna zany ao anatin'ny soratra anao hitantsika an'izany manondro ny faharatsitsika ny lalàna rehetra ny didy folo de manondro ny faharatsitsika daholy ny didy folo tsy manondro ny fahatsaran'olombelona fa manondro ny faharatsitsika olombelona manondro ny faharatsitsika rehefa aveo de nentin' jesosy teo amin'ny azo fijaliana daholy ny otatsika fa otatsika rehetra ary navela ny elokontsika zany koa ny anisan'ny asa mpamonjeny jesosy navela ny elokontsika nentiny ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hozakaitsika nentiny ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hozakaitsika nanolotra ny aina izy aveo a de nitsangana tamin'ny maty izy nanome atsika fiainana mandrakizay ary rehefa aveo niakatra izy niditra tao amin'ny voninany izy ary naniraka ny fanahy mba ho velona ao anatitsika sy anoratra ao anatin'ny fotsika anoratra ao anatin'ny fotsika zany alehibe ny asa mpamonjeny jesosy kristy zany ny fanamasina ry havana ny anisan'ny fanomezana rangezabe ho an'ny kristianina matoa jesosy ny teny hoe mipetra tsara aloha izy ao Jerosalema mandra-panahy hery ianareo azo hery ianareo amin'ny latsan fanamasina aminareo ho vavolombelona ko ary Jerosalema any Jodea ny Samaria ary hatrany amin'ny farantany satria ny fanamasina ny vavolombelona ny problematika ny kristianisma ankehitriny dia manao tsinotsinona ny asa ny fanamasina manao tsinotsinona ny asa ny fanamasina fa mandeha amin'ny saina mandeha amin'ny herin'ny teny tsy ratsy ny mianatra tsy ratsy ny mianatra tsy ratsy ny manao teolojia fa rehefa ny fianarana ataotsika sy ny teolojia ataotsika no mampiivo atsika amin'ny tena atsika de anomboka analavitra an'Andriamanitra tsika ary miditra ao anatin'ny taranaka kaina miditra ao anatin'ny taranaka kaina ny asa mpamonjeny jesosy kristy ny fanamasina de manondro mandrakariva ny asa mpamonjeny jesosy kristy ary zay no mahatonga hoe tsy possible miaina fiainana kristianina rehefa tsy miaina ny herin'ny fanamasina ianao satria ny fanamasina irery no afaka mampiverina anao sy mampiivo anao eo amin'ny asa mpamonjeny jesosy kristy tsy ny zavatra ny anaranao tsy ny expérience anao fa ny fanamasina zay manambara n'izany teny zany manambara n'lay manoratra n'le teny ao am-potsika ary amariny ny soratra zay nampanoratiny fanamasina n'ireo patriarka sy reo olona zay nanoratra nampanoratiny fanahy ny soratra masina rehetrarehetra ny soratan'Andriamanitra tao am-pony ny teny de ny mpitsia amin'ny fanamasina izy zay izy vao nanoratra ary tsy mifamadika zany mandraky tiany androany soratan'ny fanamasina ao am-potsika ny teny
velomon'ny fanamasina zany teny fiainana, lasa teny fiainana, teny zany lazaiko to aminareo de efa nasy fiainana, soratany tenin'andriamanitra aopotsika ho lasa fiainana eo amitsika, ary afaka amarintsika am'izay sokafy am'izay ny baiboly amarina fa zay zavatra soratan'ny fanao amponao, ny teny soratan'ny fanao amponao de amariny ny tenin'andriamanitra, ary ny tenin'andriamanitra de manondro ihany koa an'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy izay. Ry havana, aza-pifanoherina ny soratra, ny teny, ny fanahy, zavatra tsy mifanohatra zany. Mahavariana mihitsy ny mahita teoloziana mampifanohatra an'izany zavatra zany, na mampifanohatra na tsy mahazo zavatra tsara, fa zavatra tsy mifanohatra zany zavatra zany. Ny problème de ny fametrahantsika principe sy règle isan-karazany izay manohatra ny fanahy. Amin'ny fotoantsika mametraka principe sy règle isan-karazany dia miala ao ambany fitarihan'ny fanahintsika. Zany fitarihan'ny fanahy zany de tsy maintsy misintona antsika mandrakariva hanana intimité, hanana firaisana eo am' Jesosy Kristy sy ny fanamasina sy ny asa-pamonjeny mampiray atsika. Ny fanamasina anie le fanahin'Andriamanitra anie mampikôla atsika eo amin'Andriamanitra e, io ny tanana mitazona atsika mba tsy hiala eo aminy tsika, fa raha itsika tsy mahavita mitazona an'Andriamanitra zany tsy possible, tsy manana hery hitazomana an'Andriamanitra antsika, tsy manana hery hiambena antsika, tsy manana hery anaovana ny asan'Andriamanitra antsika. Jesosy raha teo ny teny hoe ny asako ozy izy, ny asan'Andriamanitra ozy izy de ninonareo zay nirahany, hitanareo zany ny asan'Andriamanitra ozy izy de ninonareo zay nirahany, zany ny tenin' Jesosy zany. Amintsika nefa zany asan'Andriamanitra zany manangana trano fiangonana, miazakazaka mandeha manao tafika masina, tsy haiko hoe iza no tafiany. Raha hanafika ianao de aleo ny nofinao aloha no tafihan'ny asa-pamonjeny Jesosy, fa tsisy nizaniza tafiany. Ny nofinao mila tafihan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ny nofontsika, ny fisaina ny nofontsika rehetra no mila tafihan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ozy izy Paoly hoe navelona araky ny nofo ary zay ozy izy de tsy araky ny nofo ny fedin'ny tafikay, fa mahery mandrava fiarovana mafy, mandrava ny fisainana avo rehetra ozy izy natsangana hanohatra an'Andriamanitra ary mampanaiky ny zavatra rehetra anaiky an'i Kristy. Zany ny antsoina hoe tafika masina, ary metombokeo amiko zany, metombokeo aminao zany, tsy maiky andeha hanafika, tsy haiko hoe hanafika inona, itsika aloha ny fisainany nofontsika aloha ny mila tafihan'ny tenin'Andriamanitra zay nisoratany fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Ary rehefa voaomby ny nofontsika, satria zay ny tafika ny tenin'Andriamanitra eo amintsika voalohany, rehefa voaomby ny nofontsika, rehefa miaiky ny faharatsiantsika, miaiky ny limitentsika, miaiky ny finitudantsika, de manomboka eo afaka miasa ny fanahin'Andriamanitra ilay Kristy velona ao anatintsika mitarika atsika. Ny asan'Andriamanitra de ninonareo izay nirahany. Ny asan'Andriamanitra, jereo fa amarin'ny tenin'Andriamanitra, amarin'ny soratra masina, lay teny voasoratra ao anatin'ny fo, ny fanahin'Andriamanitra zay manondro mandrakariva n' Jesosy Kristy, lay teny voasoratra ao am-po zay manondro mandrakariva n' Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny, ary ny soratra masina zay manondro mandrakariva ihany koa an' Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny. Ravana miverena eo am'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay, miverena eo am'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay, eo ihany misy ny zavatra rehetrarehetra zay mialoko eo ambany aloko ny tsitozy izy de mialoko eo ambany fiarofan'ny avo indrindra. Zany hoe batery sy fiarovana ho Andriamanitra eo amin'ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao anatin'ny fotsika, eo amin'ilay asan'ny fanahin'Andriamanitra zay mampiseho mandrakariva ny heriny zany asa-pamonjeny Jesosy zany eo amin'ny fiainantsika. Tsy mifanohatra ry havana ny teny sy ny fanahy ary ny soratra, averiko foana zay, tsy mifanohatra zany. Ny tenin'Andriamanitra de zay voasoratra ny fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika, ary lasa fiainana, grand F, fiainana be dia be, fiainana zoe amin'ny teny grika, zay mitondra fiainana eo amintsika. Ary zay soratra voasoratra, zay teny voasoratra ao am-potsika, ny soratany fanahy ary mitondra fiainana eo amintsika zay
no amarininy soratra masina. Jesosy Kristy no ivin'izany rehetrarehetra, ary Jesosy Kristy no mentsika voninahitra noho ny amin'ny asa-pamonjeny zay nanalantsika ny ala tamin'ny maizina, anamendrantsika ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ny voninahitra ho an' Jesosy rery any. Amen.